Nisehatra ny kolotsaina kosa no entintsika maranana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Amin'ny 7 ka hatramin'ny 13 volana aprily avy izao no anatanterahana ilay hetsika Festival Libertalia andiany faha-4 ary etsy amin'ny Gare Soarano no anaovana izany. Ahitana ireo mpanakanto kalaza eto Madagasikara sy avy any ivelany. Ny andindininy avy hatrany eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Miditra amin'ny andiany faha-4 izao ilay hetsika Festival Libertalia, totosaina ny 7 ka hatramin'ny 13 volana aprily izao. Ny hanomezana lanja ny artiste malagasy no tena tanjon'ny Festival Libertalia. La stratégie du label en montant le festival, c'est de permettre, après une longue préparation bien sûr, de permettre à des artistes de Madagascar de pouvoir s'exporter. On fait venir des professionnels à chaque édition, des tourneurs, des producteurs, des journalistes dédiés à la musique, et on leur demande d'observer, d'aimer et éventuellement de signer des artistes qu'on a préparés. Miavaka ny hetsika satria ianaka ao anaty fety ny mpankafy ao anatin'ny 3 andro miaraka amin'ireo mpanakanto kalaza malagasy ary indrindra ihany koa nampifandraisina amin'ny hetsika ara-pahasalamana. Isika rehetra mivondrona hiady ny tsy mikaretina sida, io no roa hevitra amin'ity taona ity, ka mandritra miseho etsy amin'ny Gare Soarano ao anatin'ny 3 andro dia isy ny stand manokana ahafahana manao fitiliana maimaim-poana. Ny CNLS, ny ASM na ny Association des Soins des Malades no ny fanometanana amin'ny trano mpamokarana Libertalia Music Record amin'ity andiany faha-4 ity. Mila manambatra hery kokoa ny service mba ahafahana manatsara ny fitsaboana ny mariage fa toa amin'ny fitombon'ny olona marary vao amin'ny VIH dia nanapa-kevitra zay hoe tsy hijanona ato amin'ny service fotsitsika, tsy hijanona ato amin'ny hôpitaly fa andaontsika ivoaka hanao sensibilisation, hanao prévention. Betsaka be tao ny olona tonga rehefa marary be vao tonga misy maty dia rehefa tonga retard loatra no mahafaty an'ilay olona fa amin'izao fotoana misy fitsaboana mandaitra tsara ahafahana mena ny olona mitondra ny tsy mikaretina VIH. Ny fomba tokony hidiranao anatin'ilay fitsaboana dia ny fanaovana dépistage. Raha tsy fantatra izay ianao mitondra tsy mikaretina tsy afaka azo fitsaboana, ary fitsaboana araka ny voalaza teo ny fanafody dia maimaim-poana. Fomba fisorohana tsara indrindra dia ny dépistage sy ny traitement précoce. Efa mahazo fitsaboana ny olona dia tsy mamindra aretina intsona dia tsy mianaka ny tsy mikaretina VIH. Ao anatin'ny hetsika Festival Libertalia andiany faha-4 araka izany no andefasana hafatra amin'ireo tanora mpankafy tonga maro hiaro tena amin'ny sida sy hanao fitiliana hisorohana amin'ny tsy mikaretina. Eto Madagasikara tamin'ny faran'ny taona 2012 dia mahatratra 710 ireo olona fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina VIH sida ary ny 700 ihany hatreto no manaraka fitsaboana. Dia iny fanadihadinana koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina nanakatonana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isaorana ianao araka izany, nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadinana koa ny mandeha amin'ilay hetsika karakarainy ny groupement TV dia ny Ma FM en live izay totosaina etsy amin'ireo l'espace manakambahiny na ex carré amin'izao fotoana izao ary mbola tsy tara ianao raha izao no amonjy eny. Veloma tompoko.